araky ny natao moa zany tamin'ity atrikasa ity dia maromaro zany tao ny sehatra izay entsika naneho feony indrindra moa zany zareo avy amin'ny sehatra tsy miankina iraisam-pirenena satria hitantsika tao ny tonga avy any Malezia, avy any Chine, avy any Belgique, avy any Frantsa, misy olo tena koa ny avy tany Inde. Ny zavatra hitantsika tao zany dia misy ny nosana zany ny hitondra ny anjara brikiny eo amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo zany. Ary io moa zany tsy eto amin'ny tampon-tanàna Antsirana ihany no resahana eto fa manerana ny faritany Antsirana. Ny zavatra azoko resahana zany dia rehefa hita hoe mivonona ny ireo mpampiasa vola ireo dia angamba ny ho ataonay zany député avy aty amin'ny faritany Antsirana zao dia mitondra an'izany volan-kevitra avy taty amin'ny Fivorimbe any amin'ny gouvernemanta, any amin'ny andrimatoa filoham-pirenena mba ahafahana zany mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana izay tsy tokony ho ela satria betsaka amin'ireo mpampiasa vola ireo miteny fa efa vonona ary efa afaka miroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana aloha ny dinika isan-karazany izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa ohatran'ireo.